Izay ny amin'ny fanomezana fanampina teny amin'ny distrikna Tsimondrano iny fa anisan'ny faly ihany koa ny sahirana tao amin'ny commune Anosy Avaratra nandritra ny fetim-pirenena. Nahazo arendrina avy amin'ny député Jerry Randriambolaina ny ankizy ary sakafo kosa no hoan'ny lehibe. Ankizy marobe ao amin'ny commune Anosy Avaratra no nitolorany député Jerry Randriambolaina sy ny vadiny arendrana ao anatin'izao fetim-pirenena izao tsy adino akeo anefa ny lehibe fa dia nahazo sakafo mba hifaliany isam-pianakaviana ao anatiny Asaramanitra na ny bentanana Anosy Avaratra na ny sefokotany ao Lazaina toerana nanaovana ny fizarana dia samy nisaotra ity solomavambahoaka ity avokoa fa zava-dehibe ho azy ireo ny fanomezana toy izao. Amin'izao Asaramanitra zao zany dia faly ny tenanay amin'ny mahasolom-bavambahoaka sy ny mpiara-miasa rehetra miaraka amin'ny population commune zany amin'ny tsitsinjovana an'ireo atao hoe ankizy sahirana sy ireo ray aman-dreny sahirana sy ireo ankizy zany mba hisitraka ny zoany amin'izao Asaramanitra izao zany isorana an'ireo malala-tanana ihany koa amin'ny totanana sy ny fanomezana izay nataon'izy ireo zany dia izay no antony anaovana an'izao hetsika izao zany izao hetsika koa dia natao amin'ireo fokotany izay tratra aloha atao amin'ny Avaradrano satria raha ny Avaradrano dia midadasaka sy izay vita aloha ny atao amin'ity dia manaraka mitondra ny antony izany. Tsy ny ao amin'ny commune Anosy Avaratra irery ihany no nanaovan'ny député Jerry Randriambolaina hetsika ara-tsosialy fa atao ihany koa ny nahazo ny anjarany commune Alasora tamin'ny alalan'ny Didi Potra Fobe. Dia iny fanadidiny ihany koa tompo klasy togovavy no manakatona ny fampahalalam-baovaontsika teto amin'ny fahitalavitra matv tamin'ity alina ity esorana isika tany tokantrano tany nahatra anjery hatramin'ny farany. Isorana koa ireo teknisiana ny kirakirana tao amin'ny lafiny teknika, isorana koa ireo mpanao gazety izay nanangona ny vaovao nentina tamintsika tany tokantrano tany tamin'ity alina ity. Dia mametraka ny veloma mandrapitafonao indray ary ny tenako sy ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra matv.